TGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni Vaovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. L'Ulchanao ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manulchawanao ni Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Nanaky ny fiangonana ny anomanana fifampidinina eo amin'ny samy malagasy mba hamana ny olana amin'izao fotoam-pifidianana izao araka ny fehi-kevitra nivoaka nandritra ny fianambe nasionaly ny FFKM. Manainy maro fa rakototo na misy tandrevaka anoany dia mandondona ambaravaran'ny krizy. Manohy ireo fanaony tsy mahomby nataon'ireo mpitondra teo aloha hatrany ny fitondrana ankehitriny raha ny zava-nisy tao anatin'izay efa taona sy tapan'izay no jereny tambatambazana moto ireo olom-boafidy ampiasaina ao amin'ireo tombotsoa manokany fitondram-panjakana sy ny fahefam-panjakana entina anaovana raha matahory ireo mpifanindrana politika. Nihitsika ny fifamoivoizana teto Antananarivo renivohitra androany nandritra ny azakazaka bisikileta nataon'ny lalon'nosy velotaraina ireo mpampiasa lalana izay nanamafy fa tokony hodinina tsara ny lamina tsy ampitsoka asa mandray ratsy sy ny sehatra maro. Fifanakalozana ara-tany teo amina teratany Sinoa sy ny kaminina ambony vohitra Toamasina izay nankatoavin'ny filan-kevitra munisipaly sy ny contrôle de légalité izay takiny drafi-panajariana ankabeny ho an'ny tanan-dehibe io no antony amindranany abattoir ao amin'ny Cité Canada ho an'ny Ambalamanasy hoy ny be ny tanàna manoloana ny fitokonana nataon'ireo mpandraharaha ena any an-toerana. Any ivelany ho fametrahana ny drafi-panjakana amin'ny tandron'ny demokrasia kokoa lalam-panondrenana sy lalam-pifidianana vaovao ireo no isan'ny antony fanongana mpanjakana tao Gabon hoy ny Général Guema izay nandray ny fitantanan'ny firenena ny tenany izay tsy mbola nanome fehim-potoana mazava hamerenan'ny fahefana ho an'ny vahoaka. Arahintsika vetrany any andininjay. Finaritra tomboka lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka izay. Ety ampanomboana dia tsara ny mampatsiahy fa isy fandarana manokana iresahana ny raha-pirenena indrindra nasionalite ny filohan'ny republika izay arahana amin'ireo mpanao gazety avy amin'ireo fahitalavitra raha vavy maro ary mazava ho azy iaraha mampita ihany koa amin'ny valora sy 5 minitra rehefa aveo fa hoentsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity tontosan'ny fifampidinina nazay ny karakarainy teo anivony FFKM mananaiky ny fiangonana ny anomana fifampidiniana eo amin'ny samy malagasy mba mahamahana ny olana amin'izao fotoa amin'ny mpividianan'izao manamantsy ny maro fa raha kitotoana misy tandrevaka na misy fikasana angalabato any hoany dia mandondona ao ambaravarana ny krizy ao anatin'izay tsy misy angamba ny maniry an'izany ka dia ho tanteraka io fampidiniana eo amin'ny samy malagasy io matoa andatsoratra Gaeton Andriatsilafo. Tena nipetraka amin'ny maray mandreny ara-panahy azy ny fiangonana. Tena napetreritra mihitsy ny loha-hevitra nitondran'izy ireo iny fianambe iny. Ilay ao amin'ny Jeremia manao hoe jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy anjera, anapotika sy andrava ary anorina sy amboly indray. Mazava be zany. Ilaina omena fahefana izay olona mba amongotra sy apenjera, anapotika sy andrava ny mampahory. Dia omena fahefana ny olona izay anorina sy amboly indray. Mahatsapa ny rehetra ary manokana amin'izany ny FFKM fa misy tokony opitehana eto, misy tokony ongotana eto, misy tokony opitehana ary ravaina eto. Tsy ilaina tononona ny kendrena amin'izany fa hainy rehetra, fa tsy ilaina tononona koa izay tokony anorina sy amboly. Fa ny azo antoka sy ilazaina mazava dia tsy izay nandrava sy nanapotika velively no afaka anorina sy amboly indray. Asa moa na izay tokoa no dikan'io teny ao amin'ny Baiboly io. Ary asa koa
na izay tokoa ny tiany FFKM voizina ka nisafidianana an'io andalana io. Ny azo antoka dia ity: ny olom-pirenena dia mahatsapa fahapotika ny toe-karena, mila orava ny fiarahamonina. Ny fomba enti manatanteraka izay amboly sy anorina indray dia ny fifidianana. Kanefa fifidianana madio tsy misy osoka ary eken'ny rehetra. Eo indrindra no ilaina fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy. Dia io no andrandrain'ny rehetra. Koa te andasana izay ho toy n'izao finiavan'ny FFKM, ampiona ny samy malagasy izao. Koa raha milamina isika dia isika no ifaly, raha mikorontana isika dia isika no ibaby ny kitra. Eo sika mahita izy, hoy ry zareo avy any avaratra izay. Iverenantsika rehefa avy eo ny akony izay fionabe nasionaly no karakarainy teo anivony FFKM tany mandrimena izay. Fa manoro eo fanaotsy naomby nataon'ireo mpitondra teo alohatrany ny fitondrana amin'izao fotoan'izao. Raha ny zava-misy tao anatin'izay efataona sy tapan'izay no jerena tambitambazana moto, ireo olom-boafidy ampiasaina ho an'ny tombotsoa manokana ny fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana. Izao indray entina anaovana raha matahora amin'ireo mpifanandrina politika. Onona saina. Ny soa fianatra hoy ny fiteny malagasy, tsy izay nefa no nitranga raha eo amin'ny fomba fitantanan'ny firenena eto amintsika no jerena. Toa vao maika ireo fanaotsy netsy tsy naomby nataony teo aloha ihany no tohizany ateoriana. Fanao izay efa tsy nampandroso ny fanambatambazana ireo olom-boafidy ny fotony amin'ny fanomezana fitaovam-pitaterana samihafa toy ny moto sy ny bisikileta, saingy izao iarahany rehetra mahita izao fa manohy izany ny fitondrana rajoelina. Efa hita tamin'izany fotoana fa tsy nahatazona ireo mpitondra teo amin'ny toerany, tsy nahavitana nanovan'ny safidim-bahoaka akory ny fanomezana azy ireo ny moto. Efa nisy mihitsy aza ny tonga hatramin'ny fizarana vola ho an'ny olom-boafidy toy ny solombavim-bahoaka nataony mpitondra teto amintsika teny amin'ny Paon-d'Or teny, saingy tsy nahatazona sy tsy nahatafaverina izay filoham-pirenena tamin'izany fotoana teo amin'ny toerany. No tambatambazana tamin'ny endriny maro samihafa ihany koa ireo olom-boafidy, fa efa nisy teo amin'ny tantara ihany koa ny tsindry sy ny baiko atao amin'ireny olom-boatendry ireny. Mpiasa-panjakana isan'ambaratongany terena anohana sy anao izay ampandany ny filoham-pirenasa, saingy tsy nandaitra. Nefa izao mbola toy izany fitondrana rajoelina izao indray, raha tsy ilaza fa tsy ny ataony amin'ireo prefet, chef district, mpiasan'ny fahasalamana sy mpampianatra. Tsy ireo ihany, vaomaly araka ny efa notanterana teto amin'ny fampalalam-baovao, nampitenenina indray ny emonaty tahaka ny efa niseho tamin'ny taona 2024. Ny tompona andraikitra amin'ny teny no samihafa fa nilazaina ny vanim-potoana sy ny tia nahatongavana iray ihany. Tsy misy rafitra na iza ihany koa afaka misoratena andrombaka ny fiandrianan'ny vahoaka, souveraineté populaire. Sarotiny amin'ny fampanajana ny voalazan'ny lalàna fototra ny mpitandro ny filaminana. Ny mpitandro ny filaminana dia natao hiaro ny androm-panjakana ary hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Tsy mila korotana na krizy volena intsony ny vahoaka malagasy fa mendrika iaina ao anatin'ny fitoniana sy filaminana tanteraka. Koa ijoro ary tsy anaiky ny fanakorotanana amin'ny endriny mivantana na ankolaka eto amin'ny firenena izay mpitandro filaminana. Tany tandalana i Madagasikara. Ny mpitandro filaminana dia mampitandrina ireo rehetra tsy ankanavaka izay mampiseho fihetsika miendrika fiantsinaka ka mbola hitady hamboly korontana indray eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mendrika ny aina izany intsony ny firenena malagasy. Efa tamin'ny taona 2024 no nampiasain'ny mpitondra tamin'izany nanehoana fa eo ny mpitandro ny filaminana. Androany aseho indray fa miaraka mpitondra izy ireo ampiasaina anaovana raha matahory ireo mpifanandrina politika, kandida mpifaninana amin'ny fifidianana mpiloham-pirenena sy ireo mpiaradia aminy. Araka izany, ny eo ihany no miverina raha ny fomba fitantanana ny firenena no jerenina. Filma ifanandeha hoy ny tanora. Aina ho tahaka ny teo aloha ihany koa araka izany ho safidim-bahoaka mandritra ny fifidianana. Raha izay tantara izay no atao indray mijery. Fa manohana ny fehi-kevitry ny FFKM mbola tokony hanohizana ny dinika sy ny fifampiresahana mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny tontolo ny fifidianana avokoa ireo antoko sy mpizaika maro nanatrika ny feonam-be nasionaly. Teny mandrimena raha ny faneho-kevitra hatrany izay no lalatokana tsy hatongavana amin'ny krizy sy ny olana mety ateraka ny tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana ny fifidianana rany fanazavana. Fehi-kevitra mafonja sy lalina no navoaka ny FFKM manoloana ny raharaham-pirenena sy ny tontolo ny fifidianana. Taorian'ny feonam-be nasionaly natao tetsy mandrimena, ho ireo antoko politika sy mpizaika tonga teny an-toerana.
Zava-dehibe ny anohizana ny dinika sy ny fifampiresahana hoy ny fanazavana ka antso no atao andro herivelona rehetra hifanome tanana ahatongavana amin'izay. Mbola anohy ilay asa zany zareo anatanteraka ny fiona mpirenena mba isorohana ny loza na ny korontana zay mitateraka ny fifidianana zay atao maimaiky ka noho zay isorana antanandroa ny FFKM amin'izany. Fanapakevitra ndraisin'ny FFKM dia mbola vonina zareo. Zay nanaovana antso avy ny herivelona rehetra sy ny antoko politika rehetra nandray anjara hoe andao anolo-tanana ny FFKM isika mba ahafahana mijery no avin'ny firenena malagasy. Eto koa zay dia miantso ny folo alin-dahy, ny polisy, ny gendarme, ny miaramila mba hifanome tanana anatanterahana nizay vinavina mbola kasain'ny FFKM miaraka amin'ny herivelona sy ny antoko politika rehetra mba hirosona, mba hitadiavam-baolana, mba ahafahana mijery no avin'ny firenena malagasy. Ankoatra ny raharaham-pirenena, raharaha mafampana maro eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana ny olainy izay dinika sy fifanatrehana eo amin'ireo mpisehatra isany tokon'izay ka takiana ny fahavononana hijerena ny tombotsoa-iombonana. Ny 7-21 Aogositra ny tontosa teny mandrimeny izay fionam-be nasionaly no nikarakarany ny FFKM izay ary mpisehatra sy mpanao politika maro no namaly ny antso. Hitantsika eo ny fivoarana izay fahavononana eo anivon'ny FFKM manohy ny dinika ho an'ny raharaham-pirenena sy ny tontolo manodidina ny fifidianan'izay. Fa mangina tanteraka ny any amin'ny faritra atsimo andrefana raha ny lisam-pifidianana no asiteny tsy mbola tonga. Eny anivon'ny fokontany ireo lisam-pifidianana vita fanavaozana hatramin'izao na efa tongotra aza ny fotoana hiatrehana ny fifidianana izay ambarany 9 Novambra ho avy izao. Bonhomme Élisée Kulturiara. Roa volana mahery sisa dia hanatanteraka fifidianana fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara raha ny tetiandro navoaka ny seni saingy mandrakandroany tsy mbola tonga eny anivon'ny fokontany ireo lisam-pifidianana nasimpanavaozana farany raha ny ato amin'ny faritra Atsimo andrefana. Efa tagna amin'ny faraparan'ny volana Jolay no nagnaseranay farany le boky na carnet. Fa amin'izao tsika miresaka zao mbo tsy misy fiantsoana avy any amin'ny tompon'andraikitry ny seni mahakasiky ireo lisam-pifidiana reo ary mbola tsy misy toromarika nefa amin'izao fotoana zao efa akaiky dia akaiky le fifidianana. Io liste électorale io moa miankina amin'le manam-pahefana fa raha tena marina zany dia tokony fa impolo atoy zany fa miandra le baikondreo bakany avao fa tena moa tsy de manano fa reo manam-pahefana ro manano an'io fa hatram'izao aloha ny liste électorale mboany. Lesoka maro no hita nandritra ny fotoana ny kirakirana ireo lisam-pifidianana ireo hatramin'izay ary mbola ahina ny iverenan'ireo lesoka ireo raha ny fanazavana hatrany. Nisy zany ny soratra agnara fa vitsivitsy ny tafilitra fa efa nanavanay tatitra tany amin'ny seni ary de efa nomenandreo zany ny anaran'ireo olona tsy nitafilitsy reo ary nisy ny anaran'olona miverina indroa efa nasianay fanamarihana ary nisy olo efa maty mbola naverindreo aminay aty hoe tokony hisoratra de efa nihazavanay amindreo fa hoe olo teny efa maty ka ahoana tsika miresaka fa hoe fanavaozana tanteraka nefa mbola misy ireo olo efa maty zay fananavanay fanambarana aty amin'ny foibe mbola miverina aty aminay hoe olona tokony hisoratra anarana nefa olona efa maty. Ka ny fahazoanay azy zany mbola nikitihindreo ndray koa le lista teo aloha nefa fanazavana hoe fanavaozana tanteraka. Hatramin'izao tsy ahitana hetsika ihany koa ny eny anivon'ireo ratsamangaiky ny seni ato amin'ny faritra Atsimo andrefana fa mbola miandry ny toromarika avy any amin'ny seni foibe. Fa Ibabarakoto Arso izay filoha nasionaly ny antoko politika madio na ny APM indray no vahiny Hervé-Rakotojanany ao anatin'ny fandaharana i masomaso raha ampitso ho resahana mandritra izay ny zotra-pifidianana amin'ny ankabeny. Ny fizakan'ny filoha ny zo-pirenena frantsay sy ny raharaham-pirenena ankabeny ihany koa ndao arahantsika ny sombiny amin'izay.
raha tsorona zany dia hoe septembre tsika zao octobre novembre afaka 2 volana sy tapany eo dia tokony efa andehany koa ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna kanefa hatramin'izao ilay soeny ohatra ny marisarisa vonona ve sa tsy vonona sa ve takotakomana natao anatin'ity fifidianana filoham-pirenena ity ilay zotra-pifidianana izay tokony handroso ary tokony handeha ary mbola itsikirana mafy dia mafy ny soeny ihany koa sy ny tompony raim-panjakana fa misy fifidianana afaka ohatran'ireo ny faritra ary ihany koa ny faritany izay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra ary oka tsy ho adino ihany koa herve fa mbola misy koa fifidianana atao anatin'ireo be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàn'ireo tsy vita tamin'ny taona 2010 hoarahana ve ilay lalàna sa tsy hoarahana fa lasa zany ho enjehanao eto fa azonao atao ihany koa manenjika an'ireo tompony raim-panjakana izay tsy vonona irosany amin'ny lalana demokratika isy nay tapitra amin'ny 10 volana janoary 2024 ny fiampitoam-piasan'ny be ny tanàna rehetra sy ny mpanolontsaina tanàna voafidy teto Madagasikara ray matola dia n'izao zany zay dia efa miteny ray androany alahady fa 3 volana septembre 2024 ry vomiera maleo tena makarakara ny fifidianana ry antoko politika rehetra misy ara-dalàna mitsangana mijoro ara-dalàna eto amin'ny tanina repoblika ny Madagasikara andaontsika hitaky ny datin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna mba tsy ho avy heriverakoto izany eny amin'ny volana janoary taizinareo antoko politika madio ty izay tompoko ny teny an'izay omeko anao ty rasitraka ao dia izay anao vao manontany elefantany iny satria manindrona anay ilay izy ohatrany hoe tsy tadidinareo ary ianareo mpanao gazety mihitsy ny tonga maro teny atsimba zaza tamin'ity fa 20 volana joray 20 sora arivo ity le resaka eto amin'le fanambarana ny tsehiviko teo zay nataon'ny FFKM dia milaza le zao vetivety ary herve aminay manokana zany izahay dia nandefa solotena teny amin'ny FFKM ny antoko politika madio ho fanajana ary fanomezana hasina sy voninahitra ny ray aman-dreny am-panahy ary ny ray aman-dreny am-piangonana nandritra ny 3 andro teny Andoharano fotsy nanady izahay dia nandefa solotena teny saingy kosa ny fanontaniana mipetraka dia hoe manana lanjany araka ny lalàna ve ny FFKM no mampivory antoko politika sy mpanao politika makasika resaka fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena oka tsy ho adinonao fa ny filohan'ny lehibe ny mpanatanteraka dia ny prime ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Tsay Christian efa nilaza fa hoe ninona resaka izay mandeha ihany dia raikitra misy ary tsy maintsy hisy ary hotazomina amin'ny daty fa 7 volana novembre 2024 ny fifidianana filoham-pirenena raha mipitso amin'ny fitorariva araka izany no ifampitona eto amin'ny Kolo TV ao anatin'izay fandaharana imaso izay heriverakodizana sy babarakoto arso izay filohany antoko politika madio raha mipitso ny fotoana ao anatin'izay fa ho fanampiana ny mpandrarany amin'ny faritra atsimo andrefana ny karakara ny hetsika miara-miketriky ny avy eo amin'ny centre d'affaires de la région sud-ouest na ny Karso ny alakamisy 1 aogositra sy ny zoma voalohan'ny volana septembre lasa teo tao amin'ny jardin de la mer tao Toliara. Nandritra ny 2 andro dia ny alakamisy 1 aogositra sy ny zoma voalohan'ny volana septembre lasa teo tao amin'ny jardin de la mer Toliara no nanatanterahana ny miara-miketriky hetsika iray izay iarahan'ny Karso miasa amin'ny projet PIC natao ho an'ny mpandraharaha rehetra ato amin'ny faritra atsimo andrefana mba hifanantonan'izy samy mpandraharaha hifanakalozany hevitra sy hifanampiany raha ny fanazavana. Miara-miketriky zay anarana mihitsy miaraka miketriky izy ny miara-miketrika tsy handeha irery intsony ny mpandraharaha eto amin'ny faritra atsimo andrefana mety efa misy ihany ny atao hoe groupement ny entrepreneur eto fa fampitambarana an'izy ireo izao fotoana izao ny tanjona dia tsotra ahoana no hahitana eto amin'ny faritra atsimo andrefana ihany izay atao hoe fournisseur na zay miketrika business eto misy table ronde rencontre business to business zany lay miara miketrika ny tanjona ao anatiny ihany koa dia tsy amela intsony ny mpandraharaha sasany handeha hanafatra any amin'ny toerakafa fa eto ihany dia fa mety misy izany rehetrarehetra ilay raha efa manana hevitra ianao makasika ny atao hoe fandraharahana maro ny mpamatsy vola ao anatin'ny faritra atsimo andrefana dia afaka manampy anao zahay eo amin'ny projet PIC sy ny Karso manoro hevitra anao toy izao ny zavatra tokony atao amin'izany rehetrarehetra izany. Maro ireo mpandraharaha nandray anjara tao anatin'ny miara-miketrika samy naneho ny mampiavaka azy izy ireo sady samy nahazo voka-tsoa sy afa-po ary nankasitraka ny Karso no naniry ny isiany toy ireny hatrany raha ny filazany. Nafinaritra ny atrikasa satria anay
miaraka tamin'ny Karso nandritra ny fandarana miara-miketrika nazahoanay antraika vaovao nafanay nivelatra tamin'ireo mpandraraha maro isan-karazany eto Toliara nafanay ihany koa mizara ireo traika efa izay analanay mampandraraha vehivavy anay eto amin'ny faritra Atsimo andrefana. Soa ny miara-miketrika mitobia dia amin'ny voalohany teto Toliara nahazo olona maromaro izahay teto amin'ny SPPS CDFIMA mifampiraharaha taminay manaraka izany koa dia maro koa ireo mpianatra liana tamin'ny offre izay natolotra anay teto. Ny faniriana zao dia hoe nitohizan'izao hatrany ary mba ho maro ny maheno an'izao afatra izao sy raha ho anay aloha dia fombiazana ny hetsika teto amin'ny faritra Atsimo andrefana teto. Araka izany, tratra ny tanjona ho an'ireo mpandraharana indray anjara sy ho an'ny Karso izay nikarakara. Ity hetsika ity moa izay vao samba no nisy teto amin'ny faritra sady raha ny fanazavana ihany koa dia tombo lehibe ho an'ny faritra ny fisiany ka hitarika hatrany amin'ny industrialisation. Izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendo vetivety ao anaty doka fohy mandra-pitafa vetivety ary. Maizina be izany Marco boum mangina be izany Marco boum resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty resaka inona moa zay fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy tsiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isanandro mandra-pahaveninao ny vidiny manontolo balika mamiratra no avika fantatro efa misy ihany koa ny yaourt boire Yama, misy tsiro fraise, vanille, ary coco amin'ny vidiny 20 ariary monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix, informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au CAP 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptienne. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainany. Loko algo, misy alo, alhuile, ary antirouille. Izay natao takatry ny fahefa-mividiny rehetra hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mamenina ny arabatra ny tombokilasy tombovavy tonga soa ato anatiny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tontolo ny fampianarana no hoentsika manokatra izany amin'seho amin'ny endriny maro ny tsy fahaiza-mitanta ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Eo amin'izay sehatra ny fampianarana ambon'izay hoy ny sekretera jeneraly ny CSS nasional eto Madagasikara. Vokany tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampianarana eny anivon'ny université mpanjakana samihafa raha tsy ilaza afa-tsy ny zava-misy eny anivon'ny université n'Antananarivo amin'izao fotoana izao ary voaososy ihany koa ny zony ireo mpampianatra mpikaroka. Fanadidina.
voaososy amin'ny akabeny izy on'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eo anivon'ny CSS Antananarivo amin'izao fotoana raha ny fanehoan-kevitry ny sekretera jeneralin'ny CSS nasionaly eto Antananarivo tao anatin'ny tambazotra ny serasera Facebook ny zoma lasa teo. Anisan'ny antony voalohany mahatonga izany ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra fanjakana sy ireo ministera isan-tokony, eo ihany koa ny fandrirarerana ny andraikitra isan'ambaratonga raha ny fanazavana. Tena fanitsakitsahana zon'olombelona ny ataon'ny fanjakana ety anivony enseignement supérieur satria zao aiza misy olona miasa mandritry ny efataona tsy omena karama de rehefa avy eo mody fanina daholo ny rehetrarehetra va de misesesy mpianatra mampalahelo any ny zavatra petaka amin'le izy resaka didy fanjakana ianaovana an'le fanjakana resaka de tsarotra ne lalovina any eo zany le olana angezabe iza moa mahatonga an'izany ny mauvaise gouvernance mahatonga an'izany io ny voalohany zany ny tokony andraikitra amin'ny zavatra tokony isy ny fampianana ny politika mpanjakana miompana amin'ny fampianarana ambony eto Madagasikara fa tsy hijanona eo amin'ny kabary ambony latabatra fotsiny ihany raha ny fanazavana hatrany. Zava-doza zany ty ataon'ny fanjakana ety amin'ny université satria avy mbola miverina l'izy ampiariny ety ve ny apartheid tsy jerena ny zon'olombelona de lazaina fa mampalahelo ny mpianatra fanohatra dôda ny zavatra rehetrarehetra zany fa raha mampalahelo ny mpianatra de ataovy tsara ny infrastructure meo tsara ny karama mpampianatra asio mpampianatra raikitra ho responsable ety université fa foananareo ny mpampianatra raikitra tsy haiko politika io fa tsy teneninareo fa ampiarinareo zay le zava-misy. Tsy ahivana nanomboka ny fahafito ny volana aogositra 2024 lasa teo no nanao fitarainana mikasika ny olan'izy ireo ny CSS sampana Antananarivo ny amin'ny fisitrahana ny tamikaramana ny vakasion nanomboka ny taona 2022 hatreto tsy mbola nahitam-bokana izany ka niroso tamin'ny université maty ireo mpampianatra mpikaroka ny faharaiky amin'ny 20 aogositra lasa teo ny amafy ny hetsika taorian'izay ary nanatevin-dahana ireo sampan'ny CSS avy any amin'ny faritra ankilany natao antsonjay kosa ny mpianatra eo anivon'ny université Antananarivo raha tokany taky ny amerinana amin'ny laon'ny fampianarana izay niato nandritra ny volana maromaro izay. La fomba vaoafa fifanankalozana ara-tany teo amina teratany sonosiny commune ambony vohitra Toamasina izay nankatoavin'ny filakevitra municipal sy ny contrôle de légalité avy eo anivony préfecture izay takin'ny drafim-panajariana ka bendy ho an'ny tanàn-dehibe io no antony tsy maintsy amindrana ny abattoir ao amin'ny cité Canada ho any Ambalamanasy hoy ny ben'ny tanàna Androany ben'ny tanàna ny Toamasina manoloana ny fitokonana nataon'ireo mpandraharaha ena any an-toerana tamin'ity Androany ty herinora zafimanana kolo Toamasina. Samy miaiky ny rehetra fa efa ratsy raha ny kalitaon'ny fototrafotrasa famonoana biby eto Toamasina. Tsy mahavaly ny fenitra takiny ny orinasa vaventy ny vokatra miainga avy amin'ity abattoir ity. Eo ihany koa ny fadin'ny vahoaka-piana-kena izay samy manana ny azy. Raha ny lalàna nefa tsy eken'ny drafim-panajariana kapobe no an'ny tanàn-dehibe ny fiorenan'io abattoir ao cité Canada io ka tsy afahana manao ny fanatsarana. Tsiry ny hevitra nangataka famatsim-bola teo anatrehan'ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy vola dia namaly ny fitondram-panjakana ary nisy vola izay efa vonona zany eo amin'ny ministère de l'agriculture. Dia ny zava-misy anefa dia tsika manana an'ilay drafim-panajariana amin'ny ankapobeny ny tanàn-dehibe PUDI any 2019 izy io PUDI izay an-tamatavy manokana ao anatin'io PUDI io zany io no voazarazara ny ty tapitanànatsika ty tamatavy zany hoe ity faritra ty dia zao avy ny fanorenana azotsika atao ato ohatra hoe ity dia zone touristique dia izay fanorenana mitovy amin'izay ity dia zone commerciale dia izay fanorenana atao zany dia mifandraika amin'izay avokoa dia tafiditra ao anatiny tsy tokony ametrahana le abattoir zany le toerana misy any abattoir amin'izao fotoana zao no io PUDI io PUDI mariako fa avy hatrany dia manana hoe force analalana tsy maintsy arahana zany na ny commune urbaine azy tsy afaka intsony anatsara ny abattoir io noho ilay PUDI na ny fanjakana ary dia teo zany dia hoe aiza ary nanaovana azy manana terrain ny agriculture fa rehefa nijerena le tana sarako fafa dia tsy afaka natao le izy noho ny antony maro samihafa satria ny abattoir zany manara-penitra dia tsy maintsy misy rano eo akaikiny dia nisy toerana ray tany eo amin'ny 3500 mètres carrés
izy io dia an'olotsotra izy io dia nandeha ny fampiresana tamin'ireo olotsotra hoe ahoana ny fomba mba anaovana abattoir amin'ny toeran'io. Io olotsotra io ilay tompony ilay orinasa izay voalaza fa anateran-tany sinoa nividy ny abattoir ao Cité Canada amin'izao fotoana izao io. Ka nahatonga ny resabe nitarika amin'ny fitokonana ary ny afara amin'ny tsy fampihinana-kena ny mpanjifa. Tsy nividy ilay sinoa akoriny fa ilay sinoa manana tany. Le tany dia mety amin'ilay fotodrafitrasa abattoir satria misy rano eo akaikiny. Dia natao ny fampirarana tamin'ilay sinoa dia hoe atakalo an'ilay terrain abattoir zao zany ilay toerana izay misy an'ilay lasaintsika le hoe mpandraraha resantsika foana io fa ny fifandrifian-javatra moa. Vokadalao ho an'ny lalaonoso ho an'ny androany azon'ny Barea ny Madagasikara ny laharana voalohany teo amin'ny taranja baolina kitra rehefa nandavy tamin'ny isa ray no ohatra ny La Réunion ny adiny baolina ka tany amin'ny falana vampitoana minitra vitsy tsy rosoana amin'ny tir au but vao nahafaty ny baolina nitondra azy tamin'ny fandresena ny Barea. Azontsika ihany koa ny medaly volamena teo amin'ny taranja basketball na ny teo amin'ny sokajy lehilahy zany na teo amin'ny sokajy vehivavy. Larana voalohany ihany koa no misy ny maki lazovavy teo amin'ny taranja baolina lavalava rehefa nandresy La Réunion hatrany. Raha ny vokatra amin'ny ankapobeny mitana ny laharana voalohany hatrany ny atleta malagasy miatrika ny lalaonosy amin'izao andihany fa 120 zao. Amin'ny totaly 480 indray medaly azon'ireo atleta malagasy. Raha ny antotanisa voaray ny ariva teo ka medaly volamena ny 20 volafotsy ny 9 ary medaly alimo ny 7 amin'izay. Eo amin'ny larana faharoa i Maurice izay nahazo medaly volamena 70, volafotsy 7 ary alimo 7 eo amin'ny larana fahatelo no misy any La Réunion izay manana medaly volamena 5 volafotsy 7 ary alimo 3 Ao anatin'izay akony lalaonosy izay hatrany fa mahakasika ny fifamoivoizana. Nitsoka tanteraka ny fifamoivoizana teto Antananarivo renivohitra androany nandritra ny hazakazaka bisikileta anatin'izay lalaonosy izay hatrany. Velotaraina manoloan'izay ireo mpampiasa lalana izay tratra ny fitohanana 4 ora 4 mahery. Tokony ahodiniana tsara ny lamina hono fa ny hokevitra izy ireo tsy ampikatso ny asa mandraraha sehatra maro toy ny antranga tamin'ity androany ity fitianokolo. Naharitra ora 4 farafahakeliny ny fitohanana tamin'ny toerana nandalovana ireo mpiazakazaka bisikileta mandritra ity fifaninanana lalaonosy ity. Vao maraina nihitsoka tanteraka ny fifamoivoizana raha ny fitarainana ireo mpampiasa lalana hatrany. Isy amin'ny sera fadiantoka ireo mpitatitra manoloana izany. Nazena le rehetra. Za zao niala teo Akorondrano nakany Clairefontaine efa adiny 4. Io zao voatetsy amin'ny kasera tetsy nanomboka antoana nakaty. Tsy nahare zay. Tena nisy fiatraikany ho anay satria tena sady mijaly. Ny lasantsy mandeha ny fotoana lany course tsy mahavita course zany ianao fa de course zao course fandroa zao ito ataoko ito. Ny tinanam-pina zao de hoe tokony mbo tsy atao zao fa manjary fitadiavana majinika. Za zao hatrany Ambopo avatena ataoko eto tamin'ny folony ala tany zao vao tonga eto. Dia zany trop loatra zany le embouteillage ohatrany hoe lasa voadirige be zany le lalana. Sahirana be le olona misahirana zay tsy mahazo vola zay satria course roa zany zao zay pareil zao hatramin'izao. Nefa zay manenjika versement hatrany ambany dio fa tsy hoe tsy eto fotsiny. Dia tena trop loatra le embouteillage sao tokony mba jerena ihany fa aina iem fa tsy maintsy miasa moa zany. Satria tsy maintsy mikarakara mivady aman-janaka tsy maintsy mampidi-bola. Dia ohatr'izay le zavatra misy fa tena tena trop le embouteillage. Zay zay toko nanarako heritiny zay. Akoatra ireo lalana nandalovan'ny atleta nihitatra tany amin'ireo lalana hafa toy ny tany Analakely, Sibehoririka, 17 hektara sy ny manodidina ny fitohanan'ny fifamoivoizana hatramin'ny 2 ora tolakandro nihitsoka tanteraka ny tetsy Andotapenaka. Say ny lalan'ireo atleta nanao hazakazaka bisikileta androany. Hazakazaka izay nirefy 15 kilometatra manomboka tamin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro. Tsy niverina amin'ny laona ankilan'ny fifamoivoizana raha tsy tamin'ny 2 ora tolakandro. Raha ny faneho-kevitra hatrany tokony nandray fepetra voadinika tsara ireo mpikarakara sy ny fanjakana tamin'ity hazakazaka ity. Itsoroana mialoha
ny fiatraikana goavany tamin'ny sehampirin'olona maro tahaka izao. Voninahitra ny fandraisana ny lalao iraisam-pirenena tahaka itony ary tsy isan-taona, saingy ilaina ny fandrindrana mba tsy hanohitronina ny maro. Ao anatin'izay lalao nosy izay hatrany dia nanatitra voninkazo teny Mahamasina teo amin'ny toerana nahalavo ireo malagasy nandritra ny fanokafana ny lalao nosy. Nizoma lasa teo i Ugade Belof lohany région Réunion. Amin'izao fanatrehako ny lalao nosy izao, tsy mety ny tena koninambarany raha tsy manome voninahitra ireo namony ainy. Namafisiny ihany koa fa miombina alahelo tamin'ireo namony ainy sy naratra i La Réunion. Hita teny any toerana niaraka tamin'ny filohany anteny Merandoholona fihetsika izay mahate idera sy mampihetsi-pony maro ity nataony ity filohan'ny région Réunion ity, indrindra tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Mampametra-panontaniana ny maro ny hoe aiza ireo mpitondra fanjakana isan'ambaratonga ny manomboka amin'ny filoham-pirenena izay tsy naheno teny firy momba ity famoizana aina malagasy ity mandrak'androany ka izao nomeny ny vahiny lesona izao indray. Fanofarana natao amin'ny commune Pangabe district Anambohidratrimo tamin'ity androany ity nihetsika famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarainy ny vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM mahetsika izay natao hanamavanana ny fahasaranana andro aman-dreny indrindra amin'izao 2 andro tsy hidira ny mpianatra izao. 2 andro tsy hidira ny mpianatra. Mbola sahirana amin'ny fanomanana ireo fitaovam-pianarana sy ny fandoavana ny saram-pisoratana anarana eny anivon'ny sekoly avokoa ny ankamaroany ireo ray aman-dreny. Manoloana izany, ny karakara fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary, ny fikambanana VMMM na vehivavy malagasy miara-miainga tao amin'ny commune Pangabe, district Anambohidratrimo androany. Tanjon'ny fikambanana ny amaivanana amin'ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny, indrindra amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Raha malala ny fisondrotra vidim-piainana sy ny fourniture amin'ny mpianatra amin'izao fotoana izao dia zahay amin'izao fotoana izao mahita an'ireto mpivarotra kahie mora dia mora avy amin'ny fikambanam-behivavy MMM izao dia faly tokoa fihetsem-po satria nahazo amin'ny vidiny mirary. Fa mikasika ireo kandida ho filohan'ny pirenena amin'ny fifidianana amin'ity taona ity no nentin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho anao amin'ity andihany fa 4.700 ity ankoatra ireo maresaka ara-politika nasongadiny gazety ihany koa ny vaovao mahakasika ny lalao nosy. Candidature à la présidentielle 2023, de fortes anecdotes et de leçons à retenir. Toy izay indray ny lohateny Vaovao izay entiny Madagasikara Matin Hebdo andiny fa 4.700 tamin'ity herinandro ity. Hita ao amin'ny pejy faha-4 ny mikasika ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ity taona ity. Misongadina anaty ny toejiny toe-karena kosa ny mikasika ny sehampiariana lavanilina vokatry ny fanalalana teto amin'ny tsika. Isan'ny notanteriny Madagasikara Matin Hebdo ny mikasika ireo atleta malagasy izay nisongadina nandritra ity lalao nosy ity. Toy ny mahazatra, hita amin'ny pejy faha-4 ihany koa ny mikasika ny fandaharana alalino izay vokarin'ny sampana fampalalambavao Kolo TV, ny mikasika ny famokarana akanjo novelabelarina anatin'izany amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany alina. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena ho fametrahana rafim-panjakana mitandro ny demokrasia kokoa, lalam-pandrenana sy lalam-pifidianana vaovao. Ireo no isan'ny antony fanonganam-panjakana tao Gabon hoy Général Nguema izay nandray ny fitantanana ny firenena ny tenany izay tsy mbola nanome fe-potoana mazava hamerenany fahefana ho an'ny vahoaka. Andro vitsy taorian'ny fanonganam-panjakana tany Gabon ny alarobia lasa teo. Nitondra ny fanazavany manoloana ny antony nanongana ny filotany an-toerana ny Général Nguema izay nandray ny fitantanana ny firenena. Mialohan'izay, namafisiny fa vita ny nanongana ny firenena tsy misy raha mandrika. Nanosika azy ireo andray ny fanapahan-kevitra ny toe-drahary ekonomika sosialy tao Gabon. Eo ihany koa ny fametrahana rafim-panjakana mitandro ny demokrasia kokoa, lalam-pandrenana sy lalam-pifidianana vaovao izay antoka ny fifidianana madio sy mangarahara. Ity Général ity izay anao ny fianianany amin'ny mahafilohany teteza mitazy ny alatsinainy ho avy izao.
ny farany eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadimy rehefa avy eo amin'ny 7:07 minitra ny fandarana manokana iresahana ny rahapirenena sy ny nasionalité ny filohan'ny repoblika izay erahana amin'ireo mpanao gazety avy amina fahita lavitra raha vavy ary mazava ho azy raha mampita ihany koa rehefa avy eo amin'ny 7:07 minitra ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho any anio veloma tompoko. En choisissant l'université PEF, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Vaovao. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.